fidiram-bolanao ilaza tsara, fahasalamanao ilaza tsara, ary ny tegna zava-dehibe ataona fanan'olona maro amin'ny Jesosy anao. Amen. Loatsika mba hivavaka manokana hisaotra n'Andriamanitra loatsika eny amin'izay agnarana volana zay dia après-n'izay fisaorana ataonao zay mangatamba tena ho hita taratra ny fiainanao zany. Masanato ny feonao ny anaran'i Jesosy. Raha io misaotranao ndray zay ty hariva ity tonga izay tompo hanome voninahitra anao, tonga izay hitsaoka le anaranao, tonga izay hiondrika amin'le fahefana faratampony, le fahefanao Jesosy Kristy. Tonga izay Jesosy eo ankalaza sy hanome voninahitra anao. Misaotra tompony amin'ny amizanao ny agnarana volana hoe volan'ny filazantsara, ary volana zay sady resy lahatra fa ho marina amin'ny fiainanay zany sady tanteraka aminay. Misaotra tompo satria tsy mitsatra miteny amin'izao fiangonana izao ianao, tsy mitsatra miasa ianao noho ny fahasoavanao. Tompo ao mijoreto zay ianao ny ariva noho zany hery ny fahasoavana izany, matoky simino zay fanamasina fa ianao no aneo ny voninahitrao amin'ny hoavinay, amin'ny fahasalamanay, amin'ny miara-bolanay, amin'izay rehetra ataonay tompo, matoky simino zay fa ilaza zavatra tsara amin'ny fahasalamanay ty volanay ty, ilaza zavatra tsara amin'ny tontolo ara-panahy, ilaza zavatra tsara amin'ny fidiram-bola, amin'ny fatakarana ny teny soratra masina, amin'ny fiainanay andavanandro tompo, any amin'ny fiarahamonina misy anay, ho marina aminay ny agnaran'ilay volana hoe volan'ny filazantsara. Androany tompo malalo mangataka aminao nizaniza raha lasana bavy eto aoka ndray an'izany osotro ny filazantsara izany izy amin'ny fiainany. Aoka tompo mba tena moisy le fanany filazantsara ikorina amin'ny iraka zona firaisana naizanaiza misy azy. Nizaniza koa tompo manaraka ny en direct ianao Jesosy ampitany zany fanany filazantsara zany amin'ny tsiraray avy. Misaotra tompo ao, mangasitraka anao zay, mideranao zay, manandratravo ny anaranao. Tonga eto zay tompo amin'ity hariva ity hisaotra anao manokana ny amin'izany mesazy nomenao zany. Manandrianay amin'ny alalan'ity, aoka tompo ianao hiasa, aoka ianao fanamasina ny eo ny voninahitrao amin'ny fiainanay rehetra Jesosy ahy, aoka ho hita amin'ny isan-tokantrano, amin'ny fiainan'ny mpivady, amin'ny fankaty, nizaniza tompo ao anatin'ny aktivité, ao anatin'ny varotra, ao anatin'ny fandarahana, ho izy filazantsara tompo any amin'izany toerana zany. Mangasitraka tompo ao, mideranao zay, mitsaoka anao zay. Avindri dianao rinayo kamitsa ranasai suvinu nubitu
Taintuko daholo tsika rehetrarehetra mamerina ny fiarabana amintsika tsy ankanavaka tomba soa eto an-tranon'Andriamanitra. Ny fiadanan'ny tompony andrakotra amena ary tena hoisy fipoahana ngezabe mihitsy ao anatiny ao. Fantatsika tsara teo araka ilay nataoko filazana teo fa ny volana mois de ino moa tsika zao maray mois d'octobre misy tsy mahafantatra hoe moadino zany magrave fiainana ty ry olona sasany akeza mba hotaninao andro ino ny any mbola miasa logiciel aviao. Mois d'octobre dia nomeny tompo anarana hoe volan'ny filazantsara. Amen. Filazantsara hoe tokony ilaza zavatra tsara aminao zany volana io. Amen. Ary zay rehetra maraza no salama zay anatina ady mpandresy zay anatiny zavatra sarotra rehetra ahitany fameraparatany voninahitran'Andriamanitra satria io volana io dia volan'ny filazantsara. Metabe moa mieritreritry ny filazantsara zany mitana micro karabe dia vao mitsikely baiboly manany alaingo amin'izay sansany zay fotsiny izy hoe filazantsara milaza zavatra tsara. Amen. Ary agnatin'izay dia hianaritsika andro ny hariva hoe mila manana fatakarana ara-panahy. Alleluia. Mila manana fatakarana ara-panahy. Nampianariko antsika foana tamin'ny herinandro iny fa ny atonga ny olona anankiray ho lasa ara-panahy dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy valaka. Tenin'Andriamanitra sy valaka. Da zao rehefa mampianatra ny élève pasteur dia atoroko anjareo mazava tsara fa un pasteur doit lire 20 chapitres par jour. Senareo mila mamaky toko roapolo isan'andro ny pasteur. Fa tsy normal na zany pasteur ka mamaky baiboly zany. Satria inona ny antony? Mila hainao maka an'ilay fanahy ao anatin'ny soratra. Fanahy ao anatin'ny soratra io le antsoina hoe révélation. Amen. Satria ny olona rehefa nanao io ara zany mino fa anisan'ny zavatra natamananao aty io ny révélation. Fa raha hipekery tamin'ny sambokely foana mitiriko aminao iny mety fa milefanao karaha zay.
da ny tompony ianao agnatin'ny baiboly zany misy fanahy agnatin'izy zay na tonga ny Jesosy miteny hoe miteny zay nolazaiko anareo dia fanahy sy fiaina ka minitra ianao mamaky an'iny tsakijaly dia lasa misy zavatra miresaka aminao ary ny olona anankiray mahay maka an'le fanahy ao anatina soratra mora aminazy ny miaino an'Andriamanitra manomboka tsy sarotra aminao mitandreny Zanahary zany hoe tompo mitenena aminahy ny amin'ity zavatra ataoko ity manomboka tsy sarotra aminao ntsony magnavaka hoe za ve zany sa devoly sa Andriamanitra atsika izy fa mahatonga atsika nendreny tsy mahay discerner zava-panahy tsy mpankafy teny soratra masina ny sasany mba makiny baiboly dia mitandreny le vakiny teny Mateo 7:1-8 amen sa tsy amen amen igny izy zany mba mitandreny teny soratra masina fa izy karaha iny na baiboly tokana tsisy andramo tadio fa raha anao mipetraka ambany volo ny lehilahy be tsisy borziny zany zay n'olona fa tsy mahavelon-tena sarim-bava ohatran'izany kristianina tsisy baiboly c'est pas normal ary ny baiboly tsy tokony agnaty saka plasy mpamolona tabatra dia vakina isa-maraina vakina isan-katoandro vakina isan-kariva mila kamaradina soratra masina ianao tsy ampy fotsiny ane fa raha soratra masina fotsiny fa mila mpamarahany koa vavaka amen ma rehefa anao manomboka mitaiza vatana amin'izany mitaiza ny fananao amin'izany manomboka atanjaka ianao raha nijery ianao ny publication mba nataoko zay no maly dia hoe nivavaka ao zany no fomba ampifandraisantsika ny fanahintsika amin'Andriamanitra mivavaka no fomba anankiray ahafahan'Andriamanitra miditra amin'ny fiainanao izy ny karazana varavarana sokafa tanao rehefa hiditra amin'ny tanànantsika ity zao tsy afaka hoe avy amin'ny tafitrano any ianao miditra fa avaiza ianao miditra na varavara ka ny vavaka zany tsinona fa varavarana ahafahan'Andriamanitra miditra zay mahatonga ny boky ny Apokalypsy 3:21 laza hoe ino izy mijoro ambaravarana ka mandondona raha misy izy miaino ny feo ahoana moa ny afantarana fa miaino ny feonao ny olo miresaka aminao iresahanao raha misy izy miaino ny feo ka mamono varavara vavaka izy tiany volana dia hiditra ao aminy aho ary hiara isakafo aminy ary izy aho zany hoe na dia ataoko hoe mafraigny be karakory anao ka nitomagny izy le mandray ovena anao vo hijanona ranomasonao tsy ranomasony mamaho tsy ny fanehonao endrika mampalahelo no ahafahan'Andriamanitra manao intervention fa ny minitra ianao mivavaka amen naka famoarana anankiray zay zany tamin'ny talata iny tsy tadidika hoe mba imagineo fa Eli mpaminany dia olona iresahan'Andriamanitra mivantana maheno feon'Andriamanitra mivantana dia niteny tamin'ny Andriamanitra ndana teneny mpanjaka Ahaba fa andatsaka ranolorana zaho izy teneny izy mpanjaka Ahaba fa andatsaka ranolorana imagineo raha anao zany rehefa raha fanimoemoe fo raha mivagnitika raha misy ino hitanareke fa ny mielitsy be zay sotran'izany izy hoe hitanareke ny any fa rehefa avy nagnano an'le annonce izy hoe misy ranolorana ilatsaka dia nalainony ny lohany natao mitagnelanelany feny nakoroa dia nandohalika izy mivavaka efa feon'Andriamanitra zao nireny hoe andatsaka ranolorana anao vo mariny volana rivoaka marainy fa manao fa miesy mariva mila ndesinao ambady ty volana rivoaka satria ity monde misy atsika tia dia misy ny antsina hoe monde de ténèbre fanjakan'ny fahamezinana io riavana tsy mipetra mora io raha vo zavatra andeha amina kristianina dia tsy tiany ohatra zany vo mareny fotsiny ny fanjakan'ny fahamezina fa misy vola ho azonao tsy faly izy indrindra fa raha vo vola bebe tsy mahay mipetraka izy ahoana tsy azahoanao an'io ka raha eo zany ianao le kamivavaka tsisy raha ho azonao igny anefa le varavarana sotafana ahafahan'Andriamanitra miditra amin'ny fiainanao anao nge hitan'Andriamanitra
fantatr'Andriamanitra. Ka raha ataon'ny fiangonantsika ty nge hitan'olo e, fantan'olo e, fa raha tsisy varavarana misokatra, ahoana no lefa an'olo mitrano. Tainy tompony ianao. Ka io zany le ilana le atao hoe fatakarana. Ny minitra ianao zany manomboka ampivavaka, ampifamakina ten'Andriamanitra, dia manomboka mora be aminao amin'izay ny mifandray amin'Andriamanitra. Manomboka eo ianao lasa sensible amin'ny zava-pala. Sensible. Vao manokatra verset anankiray foana anao dia vaozonao. Vao miresaka fotsiny ohatra vao mijery anao hoe Mordekay dia efa misy raha maro be tonga anaty anao. Vao misokatra fotsiny baibolinao mamaky anao Estera, tonga dia misy inspiration maro be tonga anaty anao. Nambola tsy namaky andiny lavabiany. Eo ry avana ny manomboka ny atao hoe fatakarana ara-pala. Mila manana an'izany antsika isanao sanao. Ary io ilana fandavan-tegna io, ilana fanetren-tegna. Ka raha ataonao tsy maintsy minambary io tokony karany koa ataonao tsy maintsy mamaky baiboly. Ka raha ataonao tsy maintsy misotro rano tokony karany koa ataonao tsy maintsy mivavaka. Satria tsy mety amin'ny vatanao ny tsy misotro rano, tsy mety amin'ny vatanao ny tsy mihinan-kanina. Dia efa voalazan'ny baiboly koa hoe tsy tsara raha tsy mivavaka mandrakarivan'io ka tsy rera. Misy zavatra zany zay tsy mety mihitsy amin'ny fiainana kristiana. Misy zavatra zay tsy mety mihitsy amin'ny fagnarandian'Andriamanitra dia tsinona fa ny tsy mivavaka. Maro amintsika reo nefa mandeha mivavaka pastery. Asy vavaka mandray na pastery ny raha basety misy rangataka vavaka amina zahatra raha zanahary. Zany magnano foana raha sainao zany magnano. Fa ny tegna tsara dia ianao mihitsy mifandray amin'ilay Andriamanitra antsika. Ifandray amin'ilay Jesosy tsika. Tainy tompony ianao. Amen. Ka raha mba ho tany ianao zany mba manomboka manana an'izany atao hoe fatakarana ara-panahy zany dia ianao. Amakytsika ny soratra masina ny boky Genesis toko fahavalo ambin'ny folo. Genesis toko fahavalo ambin'ny folo hovakitsika manokana amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Genèse 18:1. Genesis toko fahavalo ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ao vetsika rehetrarehetra. Amen. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo ankazo telebitany Mamre, ary nipetraka teo ambaravarany laina izy raha nafana ny andro. Dia nanopony masona izy ka nijery, ary indro nisy telo lahy nijanona teo tandrifiny. Ka noho nahita ireo izy dia niala teo ambaravarany lainy ka niazakazaka hitsena azy, dia niankoka tamin'ny tany ka nanao hoe Tompo, raha mahita fitio masonao aho, masina ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka angalana rano kely nareo hanasana ny tongotrareo, ary aoka mba hiala sasatra kely amin'ny polotry ny hazo nareo, dia akamofo kely aho ataonareo ody ambavafo, ary rehefa afaka izany dia andeha ihany nareo fa tonga ty amin'ny mpanomponareo ianareo. Ary hoy izy telo lahy ataovy ihany ary dia narosony teo amin'oloizy telo lahy, ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny hazo izy dia nihinana izy telo lahy. Ary hoy izy telo lahy tamin'ny Abrahama, aiza raha vadinao? Ary kosa izy indro ao anday izy, ary hoy izy hiverina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao, ary indro hanana zazalahy sara vadinao. Ary sarana indray izany teo ambaravarany lainy izay teo voan'ilay teny. Amen. Tanao tsara ito fa tsisy niteny tamin'ny Abrahama hoe ho isy vahiny amangenao. Tsisy nampafantatra ny Abrahama hoe reo olo telo lahy reo reka zanahary. Fa i Abrahama ny amana dia fa zatra mifandray amin'Andriamanitra dia lasa nanana fatakarana izy. Misy neriavana amintsika mila mpatsiahivina anao mba tonga ava maraina mifady ihany. Maraina kizomao. Bogavy zany. Pasteur, mas minan-drano.
Mas binigyan mo. Jusqu'à me faire ça, bien on va se faire l'empathian. On s'en va me rubel fort. Bedabe nun laza tsy misokatra tsony ara-panany satria tsy zatra mifandray-mandeha. Za tena miteny aminao fa tsy voasambany nisy olo telo lana nandalo tamin'ilay vanotramony Abraham. Tsy voasambany nisy olona nandalo teo ary mety efa nisy olona bedabe nandalo teo fa tsy nanetra ny Abraham. Fa izy telo lahy reky voatasany Abraham lavitra izy. Zanahary izy. Amen na? Ao amin'ny Exodus 4. Exodus toko fahaefatra andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Exodus toko fahaefatra andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Exode 4, 22 à 26. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lazao amin'ny Farao hoe izao no lazain'i Jehovah, zanako lahy matoa Israely. Koa efa nolazaiko taminao hoe alefaso ny zanako mba hanompo ahy, fa efa nandatsy alefa azy ianao, koa indro za amono ny zanako lahy matoa. Ary noho ny tany an-dalana tao mifandriam-bahiny izy dia nitsena azy Jehovah ka nitady hamono azy. Magnino ny Jehovah? Nitsena azy ny Jehovah ka nitady hamono azy. Dia naka fiaratra vato Zipora. Malaka vato mahita regny le marangitry regny, zay le fiaratra vato. Dia naka fiaratra vato Zipora ka namora ny zanany. Ary zay nisorony dia natsipiny teo anilan'ny tongony. Ka hoy izy efa vady azoko tamin'ny fandatsahana ianao. Dia niala taminy izy ary hoy raha vehivavy, vady azoko ny fandatsahana ianao noho ny foana. Amen. Hitatsika rasana papo fa ity fanarahandian'Andriamanitra tia tsy voatery misy zavatra regninao, tsy voatery misy zavatra hitanao, fa ny minitra ianao manana fatakarana dia mora aminao miaraka amin'Andriamanitra. Or nefa le lalana ahitantsika n'izany sekret na fatakarana zany mahakamo antsika. Anisan'izany zao regny fifadikanana nasako anao isaky ny azomary ianao nefa tsy hita. Ary mampalahelo fa zay olona farany be problème ny tsy tia mandeha fifadiana. Ny olona faran'izay manana olana ny tsy tia mivavaka. Ary mahita excuse, aiza malimalika zaza, aiza mbalazany vola. Ny olona farany be volany tsy tia magnano délivrance. Tegna mampalahelo zay fomba fijery zay. Dia lasa mikatona le fanahtsika. Tadidy avana fa ny vavaka sy fifadikana anisan'ny force angezabe io ahafahanao mahazo sosokevitra vaovao isanandro. Force angezabe io ahafahanao miatika ny fiainanao. Satria eto amin'ity fiainana ity dia be fahavalo. Maro ny zavatra manohitra anao, maro ny zavatra tsy tianao, ary na ny mpiara-miasa, na ny fianakaviana, na olona mifanila godorindra anao mety mankahara anao, ka raha tsy manana force ianao entinao miatika fiainana dia mora resy ianao raha. Eo zany mahatonga anao mampirisika androany mila mba manana fatakarana ianao. Na ny varotra ataonao io tokony androso be izy io e, fa tsy manana hery ianao izy tombona client. Tsy manana hery. Sasa zany mba fa mipose mandeha mivarotra mba tsy malafo. Magnano sexy bola amizay no misy olo vidy tsisy. Hery no ahafahanao mandresy, hery no ahafahanao manao zavatra. Aiza ny ahafahanao mahazo zany hery zany ao anaty vavaka sy ten'Andriamanitra. Alleluia. Misy mpanompon'Andriamanitra tany am-pidarany masina tany nividy tokotany. Tsy zany fa Kenneth Copeland. Andeha nividy tokotany izy zay misy pétrole. Ino izy anao zava-nisy nataony annonce tam-piangonana. Misy tany ary, ohatra zany eto Tamatavy hoe ary an-tsaramasinina ary zany misy tokotany tsara tokony vidiny fiangonana. Dia rehefa natao annonce tam-piangonana nanotry dolo ny mpiandraikitra, atao ino an-tsaramasinina? Tsy mbo bazara be, tsy mbo tany mariniriny,
tsy mazavatra mamoramora akory atao ialaka pino bakany dia ahoana be tabe zany ny resaka nataony mpivavaka tsy nividiny fiangonana zany le tany ny farany dia nividiny tenety koplandy manokana ho any tenany inona nefa ny zavatra nisy kaizany afaka mamatsy pétrole any Amerika ao anatin'ny 17 ans le toerana anatin'ny 17 taona zany toerana nasainy nividiny fiangonana io ka toerana misy pétrole aza mifantatry eglizy io hoe misy arena ngezabe tao afaka mamatsy any Amerika pendant 17 ans enjana zany miavaka hitanao fa ny olona manana fatakarana ara-panahy matetika misy zavatra tsy tian'olona fahitany azonao ve zany misy zavatra tahorany olona fa tsy atahorany misy zavatra manahirana ny olona fa tsy anahirana anao ny minitra manana fatakarana aiza nefa nazonao ny fatakarana io fifandraisana amin'Andriamanitra natoro teto zany nisy fotoana hoe ny vy anankiray dia mijanona ho vy foana raha tsy mora nisy andriam-by nakasokanao taminazy fa ny minitra ny vy anankiray mipetaka ela amina andriam-by dia lasa andriam-by ho azy ohatran'izany koa ianao ny minitra ianao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia lasa misy natiorn'Andriamanitra mifindro ao anatinao lasa misy karazana fijerin'Andriamanitra lasa fijerinao lasa misy iden'Andriamanitra lasa idenao matetika nefa riavana raha misy ny zavatra makamo atsika dia ny mivavaka mifandray amin'Andriamanitra teto dia nisy zavatra ohatran'izany ny trano ary ny minitra anananao io karazana fatakarana vaovao io maro ny zavatra manjo ny olona fa tsy manjoana ary ny olona manana fatakarana irendoza tonga dia misy zavatra miteny aminazy hoe anao zany etsiketsika atao an-trano tonga dia misy zavatra ohatran'ny fantany zany hoe za tsy andeha voyage otratra misy zavatra efa manan'ililona anazy aiza ny tany an'io anaty vava anao io lasana vava tsy tokony olona hijaly zany tsy tokony sahirana zany fa kamo ianao mifandray amin'Andriamanitra dia lasa tsy ara-panahy tsy ara-panahy betsaka loatra ny zavatra tsy ekenao amin'ny tontolo mifanahy foazon'Andriamanitra anao miray mandray milazanao mihevitra fa raha ny sasany tafamany mpandeha foazon'Andriamanitra mba tenen'Andriamanitra mba andaonao mba mandeha mifahiny tsara ny fadiana zay lefa tam'izany tsara ataorany zay moa zay beky mahito zay no tsinenanzy tsinena mahito maro amitsika raha vao zava-panany resahana dia tsy vitatsika ny manao anazy zay le mahatonga baibly ny nofo manolotra ny mpifanahy engany manomboka androany mba ho resinao inofonao io ny fomba andresenan'io ry avana dia ao anatina vavaka sy ten'Andriamanitra vavaka sy fifadikana amen mila mianatra ianao mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fandraisao amin'Andriamanitra ny fanahinao na renaka ry vatanao inforsio foana mifandray amin'Andriamanitra fa ho hitanao fa misy zavatra tsy takatry ny sainao ny tonga ho azy ao anatinao amen alleloia misy zavatra ravana tsy voatery ho tenenin'Andriamanitra aminao fa ianao rehefa manana fatakarana dia maro ny zavatra fantanao satria Andriamanitra dia tia manafanjavatra tsika misy zany tia manafanjavatra Andriamanitra tsy tonga dia mampafantatra anao hoe io misy zavatra ohatrany hoe kaseny zany dia anjaratsika mamantatra ny ary ny minitra anao mamantatra ny dia lasa fiainanao anatinao le izy alleloia ka zava mampirisika atsika tiziona tokony mba ho tia mamaky ten'Andriamanitra na mazoto anao na kamo anao sakafo baibolinao dia vakio amin'ilay tandrify ianao tsy voatery anomboka ny Genesis agny ianao fa zay le hitanao hoe mampazoto anao mamaky agny ianao mamaky eny efa manomboka zatra am'izay ianao vitanao mamaky an'io dia jusqu'à zay tainy tompony ianao amen ity toetra ty rehefa mampiavaka ny olona rehetra manompo an'Andriamanitra fatakara tsy mitovy ny zavatra takatry ny tsy mitovy ohatra zao rehefa tonga ny fête des pères mba
ino bakado nomenao le père célestre. Zareo izy fatakarana zao zany. Hoe za androany fety de père androany aleo za mba hagnano kado ho an'i Jesosy. Tsiko manao tsiko sy manao fanaty sanao sa mividy fitaovana am-piangonana anao sa maro fatakarana. Dia imagineo fa ny valim-bavaka azonao tsy hitovy amin'ny valim-bavaka azon'olo jiaby. Azotsika be zany zavatra teneniko zany. Misy fotoana ka fataoko zao magnano an'izany za. Ohatra za zao mila vola 10 millions dia vitako magnatao vola 1 million anaty valopy. Dia ty hoa Jesosy ataoko mba vonon-karena sahady ny amin'ilay 10 millions ilaiko amin'ny herinandro. Raha anao zao tsy raha azon'ino ao pasteur. Raha mbola tsy hita any vao fatakarana zany. Tsy forcena anao magnano an'izany. Dia marigny an'izany ndraiky forcena fa zay fatakaranao nanaovanao anazy. Zany hoe avancenao sahady le izy. Fatakarana zany. Amen. Rehefa anagnanao hoa io fisokafam-panahy io dia misy zavatra be dabe zay tsy iainan'olo fa iainanao. Tonga dia hitanao ny lalana idirana. Sanatry hoe Davida mpanjaka. Saoly dia nahitany nangeza sy Goliaty. Ozy ahinam-ba olo tanàna raiky amin'ny tamatavy tsy marisy raha magnano izy. Fa i Davida ndray nahita hoe io mbola misy zavatra azo idirana. Ny olona manana fatakarana zany eo amin'ilay impossible amin'olo rehetrarehetra lasa possible aminazy. Azo samorona nefa zany ao anatin'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra. Azo atao tsara ny miaina amina zavatra salan'izany ny minitra anao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa nindray manka dia io fifandraisana amin'Andriamanitra io tsy vitantsika. Nefa io ihany secret. Raha tianao hiatsara ny fiainanao, raha tianao mba hoisy famirapiratana manodidinanao ngana mifandray amin'Andriamanitra. Atsika eto anefa lasina vavy mba azo lazaina hoe ampy raha fampianarana zany. Io anefa mbola azon'i Jesosy amitombona le aninao personnel ny minitra amitombonao koa fifandraisanao aminazy. Alleluia. Amen. Amen. Ianao zany raha vao manana ny fatakarana dia lasa détecteur mandehandeha anao. Détecteur. Hitanao ny détecteur tsy manana maso nefa afaka matsapa zavatra. Izinao tsaranazy raha vao misy zavatra hafa hitranga dia rengo anaty foko. Na za manahelo na za ohatra ny taitaitra zay dia tonga dia efa miteny za matetika mantoka misy raha hafahafa ndraiky zany efa ataontsika hivavaka. Misy zavatra sahala amin'izao fa ataontsika hivavaka. Raha valy anatin'ny vavaka izy hoentina mivavaka izy. Raha misy fahasoavana tonga dia rengo ohatra misy zavatra miteny aminao ary indrindra fa hivola io mikorana aminahy. Za tsy ampiresanao amin'izany hoe misy vola be ho azotsika. Fa tonga dia miteny aminahy hoe ho avy marina zay na tsy ho avy. Io valitoba olombelona fa misy zavatra maro be karan'izany ataony dia zany teny mbola tsy rengo nikorana taminao za ndraiky zay. Fa atsika matetika vao maregny sifra be mirikira roa izy. Tsy haiko inona koa nefa mitsora ho atsika. Or nefa tsisy ninonao. Ndana mifandraisa amin'Andriamanitra. Zany rehefa manatonga an'i Jesosy vao mimoe foana ny olo dia efa fantany. Maninona rozy no misaina tsy tahaka izany. Vao mijery anao Jesosy dia efa hay. Aiza natonga an'izany secret zany Jesosy tokoa amin'ny fifandraisana. Apetrako aminao Kristo mba ampy ny fifandraisanao amin'ny tompo. Fifandraisanao amina asa zao mety ampy. Fifandraisanao amin'ny patronareo mety ampy. Fa fifandraisanao amin'ny Jesosy raha mba refesina mba manahoana. Io anefa ny tegna base ny fiainana kristiana. Force spirituelle. Tadio rehefa mafana anatina fiangonana sahala amin'izao ny possible misy mpamosavy. Izinao tamin'ny lahady zao tao misy nangery be tao. Olo maventy be io mangery. Tsy tratrako taona zany mantsy andelahy. Io zany efa fantako. Haiko mbola leo teneniko an'izany sécurité reo moko. Misy olo karan'izao eo.
izy zao tsy akeo izy niany fandraisanao. Mijery anazy fô zay keo ao sa tsy ao. Ino ataony olona io agnatina mpanatitra agny asiany tanindravo. Anao le vola efa tsy miasa regny ataony fanatitra dia amany any. Tsy haiko inona le tanjona tiany tonga amin'olona. Azonao izy za dia mamitandriny tsara mihitsy fa engany bebaka katokato. Da io tompo ianao lasa détecteur ho hainao. Ary ny olona manana ny fatakarakarapanahy dia lasa détecteur. Zany hoe ro zavatra tsy hitan'olona ianao rery no atao mahita anazy. Anao mahita anazy. Za misy fotoana zao za mandeha milala any tonga dia mahita tamboka ambony laona. Misy tamboka. Za hoe reto zany zareo reto. Iny zareo hoe fisavisana amin'izany. Fa raha anao zany ka mifandray amin'Andriamanitra na vitsiky mitsenao vitsiky moisa io. Da iny tompony ianao. Raha vo ianao zany raha sanabavy ampifandraisana amin'ny tompo tsy tafajabaka zany ianao. Satria ao anatina vavaka misy tolotsaina, misy fampaherezana, misy taridalana, misy fagnanara, misy fagnitsina. Jamais no tafajabaka. Alléluia. Amen. Zany ity zavatra resakanao ty karazana fanomezam-pahasoavana izy ty. Azo angatahana amin'Andriamanitra. Jereo tsara zao le vehivavy nitsidra nandritry ny 12 taona tagnaty Baiboly tao tamin'ny andron'i Jesosy. Nanana fatakarana izy. Ary zay fatakarana zay nagnasitrana azy. Satria na i Mosesy tsy mbola nampianatra hoe somotra viavin-dama afaka magnasitra. Mosesy nefa no ataony zany Israely modely. Fa apetrako ny question, iza no niteny tamin'ny vehivavy io fa ny somotra viavin-dama ny Jesosy afaka magnasitra. Fa no izy nanana fatakarana no izy olo karakaran'io na io akanjony fotsiny voakasika fa misy zavatra miampita. Ny fampianaran'ny Mosesy mbola tsisy an'izany. Fampianaran'ny Abrahama mbola tsisy an'izany. Fa i vehivavy nitsidrana le 12 taona io nanana fatakarana izy hoe na nisomotra viavin-dama amin'i Jesosy fotsiny izy mikasiko. Donc zany ka fa leso azonao tsoana amin'izany misy zavatra mety tsy mbola nampianaran'ny pasteur David anao fa iainanao satria omeny tompo fatakarana. Ho aminao ny zany fanano fatakarana zany amin'ny ainanao Jesosy. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ny olona manana an'io rehefa matetika dalain'olona. Rehefa anao manao fatakarana dia dalain'olona. Zay zao misy invitation ngeza be zay manataon'olona nay tany Antananarivo. Dia tamin'izay fotoan'izay voasa hitoroteny pasteur Jocelyn. Dia tsy nanaiky mihitsy za. Fa aloha za mba hoentiko le baibolinao pasteur. Amen. Aloha za zany mba serviranao androany. Oh karaha David, asa manao an'izany. Asa matao an'izany dia azafady ataoko zany. Raha ny olona mijery zany tamin'izay dia fa magnino mba tsy maintsy indesy ny baibolinazy. Fa magnino mba tsy maintsy tompotompony izy. Or nefa adegny le olo fa misy zavatra tiako sotomponao. Tanao ny olona rehetrarehetra mety nahita zavatra hafa tamin'i Jesosy. Fa i vehivavy nitsidrana rehetra ny 12 taona io nahita zavatra atao misomotra viavin-dama. Rehefa sokafan'Andriamanitra ny masom-pananao, misy zavatra tsy hitan'olona fa hitanao. Misy zavatra tsy tsapan'olona fa tsapanao. Engany mba ho aminao zany manokana. Alleluia. Zany hoe mahatonga ny olona maro tsy mamana zavatra anatina fivoriam-bavaka satria zavatra hafa mitany. Ho an'ity kiraro Jesosy tany mitany. Jodasy zao zany mitany tao. Ho an'ity livre tsy karaha tohitik. Jodasy izy zany. Jodasy izy mipetraka ary Jesosy mampianatra izy keo izy volovolo tongotra izy zany raha zavatra hafa mitany Jodasy.
Enganino mba hita zavatra tsara amin'ny Jesosy. Enganino mba handray zava-panandro any ariva amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ary ny olona manana ny fatakarana io matetika tsy mila polisina rehefa hanao zavatra. Fa tonga dia mahavita manao zavatra. Na dia mbola tsy nanana fampianarana marobe izy fa tonga dia rety agnaty ianao za tokony hanao an'izao. Misy antsika ndraiky raha na io fin du mois tsika isan'andro io raha tsy takatra ao mihitsy hoe tokony hanao fanadosona ianao rehefa fanabolana. Ary firofiry moa ny olona mandeha mivavaka tsy mba misy mba magnomana an'izay atao hoe fanatitra zany vakito izy vao mikarokarakozy. Dia amin'izany ino misy mandinika ndaminao any. Takan'izay na terrifitina. Ana mavakity elany dia mazato kitity. Raiky mega eglizy, da raiky profilikarena, da raiky fanatitra. Viriny izy zany raha atao foana zany raha ataon'olona io. Mamenamenatra enao nda masin'ny pasteur diavo ao ny teny eo kely mandeha fanatitra. Mazare telo eo nda dia mazato tindahy. Tratro koa anao tamin'iny aloha tratro. Da iny tompony ianao. Betsaka ny olona tsy misokatra isainy io. Tsy fantany tokony ataony. Tsy manana force izy anaovany ny tokony atao. Satria tsy ampy le fifandraisana amin'ny tompony. Alleluia. Ny olona manana fatakarana dia zatra manao zavatra mihoatra. Manana fahatsapana hafa mihitsy izy. Tadiorina sanabavy fa misy zavatra maro amin'Andriamanitra ao. Ny fomba zahognany io dia fatakarana. Fisokafana maso-panahy. Misy zavatra zay efa nipreparen'Andriamanitra mialohan'ny nanamboarana ty zao tontolo zao ty tokony omenanao. Mampalahelo tsy manana fatakarana ianao dia miantona avao foana izy. Da iny Jesosy ianao. Alleluia. Jereo tsara fa ny fatakarany Abrahama natonga anazy nanerandreo anjely reo mba handroso tao amin'ny toerana misy anazy. Dia sabanao teo fa maro aneny ny olona nandalo teo e. Tamin'ny toerana misy an'i Abrahama io fa tsy nanaovany zavatra, tsy nanaovany mofo, tsy namonoany zanak'ondro tanora, tsy nanamboarany ronono mamy. Be da be ny olona mety nandalo teo fa vao nandalo ny telona reto tonga dia nisokatra ny maso-panan'i Abrahama. Ty izy ty. Satria Abrahama ampy fifandraisana tamin'Andriamanitra. Amen. Salaminao zao famindry ny vadinao na tsy hitanao raha fantanao hoe izy zay. Azonao? Hainao raha anao. Tsy azo fitahana amin'ny raiky iny anao. Sa tsy marina zany? Dotrotr'an'izay le izy zava. Hitanao tsara nefa ny fomba anankiray afantaranao ifiavidy Jesosy amin'ny rorolanitra iny lasana vavy mba toroko sopapo anao. Ny fomba regnesana an'io ane dia amin'ny alalan'ny fahazaranao mifandray amin'Andriamanitra. Za zao toerana misy fanatrian'Andriamanitra zany tonga dia fantako hoe tombotombo. Azonao le izy. Ary zay ohatrohatran'izay rehefa ho avy any amin'ireo lanitra Jesosy tonga dia mora aminao mamantatra. Alleluia, izy zany, izy zany. Tsy azon'olo fitahana mihitsy ianao. Tonga dia reninao agnatinao ao hoe zany fa Jesosy zany tonga zany. Fa raha anao olo tsy mivavaka fisiky mihinan-kanina foana vao atao magnanio an'io. Ahoana no rehefa miasa sensible anao zany? Misy ka mandregny izy aloha mivoaka raina izy ny an-danitra, masinana ranao, tonga ny finjakanao, manana sitraponao. Efa maheriny. Zay tsisy maratsy azy. Jereo tsara fa n'olo fatakarany Abrahama. I Abrahama ane lasa napaky tsy nitaregna tamin'ireo anjely reo hoe zay nareo mba fititeraka. Tsisy fitaraigna nanikeny. Zavatra nataony Abrahama dia niangavy an'ireo izy nampiasainy le fatakarana. Niangavy an'ireo mandroso koa nareo nangalana rano dia nisasany tongotra anjely. Sasany tongotra anjely.
rehefa vita zay dia mba hipetrapetraka kely na izy mba alaka ho dia mavafo kely zay natao nataony zavatra tao anatin'ny fony dia jereo fa rehefa voky reto olo reto dia tonga dia tany amin'ny madame Abraham ny question reto tany mihitsy nefa le tegna fototry problème ny Abraham. Abraham tsy nanana problème na vola, tsy nanana problème na hofantrangotry voaloha. Abraham tsy nanana problème fampidiran-tsasa. Fa taiza ny tegna problème ny Abraham tsy niteraka izy ireo. Tsy nitondra mavaka izy dia sosiona mantelo tsy manino. Mani lafo fanadianao Zanahary mba ataoko miteraka lalahy koa zaho na viavy tsy manino. Tsy nataony Abraham an'izany. Fa le fatakarany nampiasainy dia jereo fa ny mason'Andriamanitra tonga dia tany amin'ilay zavatra impossible tany. Satria isaraony tamin'io dia efa nitsahajaza, efa ménopause. Tsy possible atsony dia efa beo. Valopolo taona mbola mety zany. Tsy possible. Zany na tonga anazy nimoy. Satria niteny moa kajely tanao ozy niverneto zaho ozy amin'ny heritaona takizao. Dia hitropy zazalahy. Film eny zay maneno ty mba vita efatra tao. Olo va izy rek koa izy rek ao. Satria raha fijery maha-olombelona fa tsy possible atsony. Kibony Sara io mbola mety. Tsy possible. Tena Andriamanitra. Tanao tsara zany rehefa mampiasa ny fatakaranao anao, rehefa olo mifatakarana ianao, misy zavatra tsy voatery angatany babanao io azo. Satria misy force hafa mihitsy ao anatin'ny fatakarana. Ny olo mifatakarana rehefa miaigna ny effort ampiasainy mba mahazo zavatra izy. Izy tsara zao ohatra ny importateur sy ny mpamboly sy ny mpanora. Tsy mitovy ane ny bénéfice-ndreo. Mpamboly mbola lany fotoana mamboly, magnadio an'iny voly, misambotra an'iny voly, magnatao an'iny anaty carton mitondra anazy amin'ny coffre. Fa ny patron na coffre mbola tabriny. Firy taona? Anao mahazo 1000 fa izy mahazo million. Inona ny différence-nareo? Le tsinao ihany izy alefa nyankilo. Fa tsy hoe volamena na ino ndraiky izy tonga koa, le tsinao ihany izy alefa. Ary tsy metsika ke zany olona ampiasainy magnatao an'iny anaty carton. Olona ampiasainy ny triany fa le fatakaraky mabotrabotra anazy ambony latabatra. Dia ohatr'izany koa ny olona ara-panahy. Ny minitra manana fatakarana ianao koa misy zavatra mampitotototo ny olona fa tsy mampitotototo anao. Engany mba aminao zany manomboka ny valiny. Satria tsotra be hoany izy. Rehefa aminao ny fatakarana ka ampiasainao, ampiarinao, misy zavatra tsy angatanao akory fa azonao. Ny Abrahama hoa tsy nangataka hoe mamena re zaza lafa jolaka mahazo dia mba menaka fitseka raha mahazo anazy. Ozy le anjely rehefa avy nampiariny Abrahama le zay. Amery tao anato izao ozy. Hitropy zaza. Dia rehefa hoe aiza moa vadina. Abrahama tsy voatery hara reny, tsy magnano malatsara reny raha fotsika kao. Tsy teny an'izany Abrahama. Ary tsy nanato za sara no mivoady raha sy mba mitrandy re tagny kibonao. Fisarany jany natany satria fa tsy nanantegna tsony mbola ino moa zavatra fa izy ndraiky mbola nity vady. Nasaigny nahandro mbola andrahoiny. Nasaigny nikarakara mbola nikarakara. Dia nefa tsy nasany boboka takeizy sy beky moaizan'olo, aiza mazany kanary. Misitriky tambadika dia jerevinao fimoaizany. Ino ametra. Ametra firy arweo. Voraika. Amery ny toy zao ozy hitropy zazalahy. Alleluia. Tainy toko ianao hoe noho izany raha sy nambavy mitana tadiavo ny fomba rehetra amin'ny fandraisanao ny fiainanao amin'Andriamanitra. Alleluia. Ary rehefa mamandray tenan'Andriamanitra ianao mila manana fatakarana ambadika an'iny. Alleluia.
rehefa mba hitanao hoe tokony fotoana anankiray ahafahanao mba mampiatra le fatakaranao anatin'ondana atao matetika rehefa anatsika iny mibitsibitsika amitsika Andriamanitra na anatina fivoriam-bavaka salan'izao mibitsibitsika anaty fonao Andriamanitra ianao ne tokony hanao an'izao ianao ne tokony hanao andria mavesy fitanganao anao an'izany anao avy hoe moty foa ary matetika tegna misy zavatra an'izany ifanany fatakara iny matetika zavatra sarotra ny asainy atao zavatra tsy mampino anao tompony ohatra mety possible izy mety tafitondra vola 500 000 no tagnaty poso leo izy fanany fatakara ny atao voaraky ty vaky atao voaraky apao anao zafaty maronela vitanrano mandeha omotra fanatitra ohatran'izay izy tsy misy problème tamin'ny Abrahama moa zanak'aomby tanora ananjy tsy zanak'aomby kamboty ilay fa tegna zanak'aomby mitarminy tao ronono zay mba niprepareny delivrena maray fa niazakazaka izy ary tsisy fagnentarana nataony anjely reo izy teo tahina zay teo tahina eto ampitanana ty manova fanavitra zanak'aomby tanora ronono mandry koba tsara toko indelo mifamarana indelo mifamarana tsy nanao an'izany tomboky Abrahama anjely reo fa i Abrahama nanana fatakarana hoe izy koa fa mitrotro amin'ny raha karan'reto ity daholo zavatra tokony atao nisy zavatra zany niteny taminazy tagnatin'ny fony tao hoe za fotoana zao tokony anaovako an'izao anaovako mahatonga atsika revana tsy mahita vokatra tsy miova ny fiainatsika le fatakarantsika misy problème tsy anana ny fatakarana iny nefa ianao za teo raha ratsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra raha tsy ampy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ndanao anoko zao mba magnanova réveil ifoazana mandray ivavahana trano nanova réveil isanandro iresana ny tompo sokafo ny baiboly mamaky tegn'Andriamanitra tonga zao fotoana rapitso fadianana hany tonga avy eto ziona anao megna foanakifana tsara hoany Cornaza. Tem Jesus. Amen. Allora, Rafananao tsara reo anjely karakarainy Abrahama reo dia iraka andeha hanrava ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora izy io. Iraka. Izinao mitovy amin'ny pasteranao asain'Andriamanitra dia hitory filazantsara eto tanànan'ny Tamatavy. Tsisy ny teny tamin'ny Abrahama ty inana ny anjely reo, nona ny reo anjely reo. Tsisy nampaniraka ny Abrahama sason tongotra reo anjely reo. Fa i Abrahama nanana fatakara. Halleluja. Hatrany zay mba nivavahana tato ziona, ino mba fatakara nefa mba voarainao ka nampiarana. Tegny Jesosy ameny zanaka ziona firaisana. Halleluja. Amen na. Tsy hoe andeha ho an'ny Abrahama koa reo anjely reo, fa andeha ho an'ny Sodoma sy Gomora. Iraka andeha ho an'ny Sodoma sy Gomora reo fa tsy andeha amin'ny Abrahama. Nefa no le fatakaran'ny Abrahama dia lasa nankany an-trano nareo le anjely. Asa zinao zany révélation zany. Misy zavatra zany mety tsy direction andeha aminao mihitsy. Fa ny minitra manana fatakarana dia voasintonao ho azy mandeha aminao. Engane zany mitraka aminao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Tainy tompo ianao. Lasa nakany amin'ny Abrahama aloha. Lasa le fahamomban'ny Abrahama aloha no rava fa tsy Sodoma. Izinao? Lasa le problème manikibony Sara aloha no misy tsara fa tsy Sodoma. Misy zavatra izy zany resina vavy na tsy lesina mbavaka hoa fa afaka sotomina amin'ny alalan'ny fatakarana. Alleluia. Tainy tompo ianao. Tainy Jesosy ianao. Iny le mahatonga raha eto mampianatra anao hoe rehefa mba misy vahiny mandalo andramonao mba manana fahazarana mba mandrosona rano hoaniny ka misy ampango mo koa maro ampango sara mahidy ranona i fogna. Rehefa fisarinandana
vahitsy regny anaka zany nareto nefo mahity ary raha vao olony magnaso mandeha savia maneky tegna sanao mandeha olo izy dikidika ia raha voaloha zany vahiny ramody zany nataony tsy tegna sanao mamody dia egny directement tainy tompony ianao tainy Jesosy ianao jerevinao kosa olo vadiny Mosesy zao rehefa niona tamin'Andriamanitra Mosesy ary Jehova ozy nikasa amono azy seky nivolon'Andriamanitra neo Mosesy ty madamo anazy nanena fatakarana hoe mahatonga ny raha tia ireto zaza reto mbola tsy vita didipotro de naka areza fitaratra mozy takeo de nalaina ozy nididiana ozy nitsiniky zaza de natsipony tamosy Mosesy tany le fandeha dotran'izay zavatra nitranga tsisy olo nampianatra ny madama io tsisy niteny tamy azipore tsisy niteny taminandro fa izy vo iny fahitany misy sapy dotran'izany zany atsika anaty tokantrano misy atsika anatin'ny ty fiangonana misy atsika ty mba andana mba manana fatakara asa miandro misy magneta asa miandro misy miteny aminao mila manao an'izao vo magnano fa ndana foazy le zavatra renao tenen'ny toko aminao atsika rehetrarehetra reo efa ela samy tenen'ny toko everinao fa nofo ratsy foana izy everinao fa sentiment izy tainy toko anenao alleluia amen ny vadiny Mosesy zao de zay ny zavatra nisy nefa io vehivavy io tsy de fantatra loatra ty anaty baiboly nefa jerevy ny zavatra natao anao fa mbo mareny tantarany madame Mosesy zany anaty baiboly tsy de regny aby zany fa jerevy ny zavatra natao hitatsika zany tamin'ny bokyny Exodosy ny bakitsika te alleluia ny olona manana n'io karazana fatakarana io alohanany de tsy maintsy misy zavatra miavaka fo mampiaina tiako mba ananan'izany bedabe avana mamotany secret-ny apany inona secret-ny paster rano inona secret-ny bisop rano inona secret-ny rano secret fatakara misy zavatra tsy voatery ampolisiny bedabe amitsika mahafantaka tsara zao fa tokony anao mpafolo-karena fa nao tsy mana mandigny olo amidamba mandigny fampianarana natombotomboka atao mitady makasiky ziza zay za maresaka na ifanatio ara izy mbo asainy izy mbo manaovanao ny mega eglizy za mandigny ohatra misy vahiny regny vao mireky za mazao kay mila manana fatakara teninao an'izany olo akaikinao mila manana fatakara alleluia zany anena tonga olo maveny tanao mampianatra hoe raha fa mahita olo lehibe anao mitsangana amy amoseza izy am'izao le tsy hitanany zany tsony zany nilevany mahatonga fiainantsika mesarotra e donc ny masarotra fiainana tsy inona fa zay fatakarana zay tsisy tsoro zay fahalalana zay tsy hita tsoro de misy zavatra sarotra fiainana teneniny akaikinao tso sarotra tsony izy manomboka androany lo hitsangatsika tikanao raha mba hivavaka androany apetrao alohanao mihitsy ny taninao de tena mibavava hoe tompo meo anahy le fanany fatakara aoka tompo hoe za manomboka androany mba hiaino anaty fanetretena mba hiaino anatin'ny fanekena hivavaka amaky teny soratra masina hifandray aminao Jesosy eo ny fiainako e masandatony feonao de mba mivavahinao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hivavahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay ny fanany fatakarana roany ariva irotsako amin'ny fiainanay ampianatra anay anao Jesosy eo amenay fandresena anao amenay fiainam-baovao anao maniry zay Jesosy androany mba tena androtsanao ny fanarovasana androtsanao ny herinao nina le fanany fatakarana ikasika ny lehilahy ikasika ny vehivavy naizanaiza misy azy tompo androany ariva misotro ny fatakarana andray an'izany tsy raha rehaly misaotra tompo mitekanao zay maniry mafina fanay masino manatena
manomboka androany ny fandray aminao tianay manomboka androany ny iaina miaraka aminao am'doroa anatinay atoko le fanany vava te hifandray aminao zay Jesosy ahy tianana fantakaran'izay ao anatin'ny famakinany teninao amin'ny alalan'ny fifandraisana aminao milanao forafoa milanao fanamasinao milanao zay milanao ny ara-bolanay milanao ny adinay milanao ny tebotebonay milanao ny fiainam-pananay Jesosy milanao zay milanao manentana anao zany rapitsinao mangoavy eto iaraka ifadiarana tsy alleluia firenan'izany ny olona akaikinao misy rany eto marainy hoe andreny hoe anao tsy tonga hoe alleluia manomboka amin'ny sidora maraina moa ny fotoanantsika eto rapitso a ninao fa ho avy ianao dia aza digno reo avana fa amin'ny alahady zao